mampiavaka ana rehefa hoe zany eto dia mety hoe misakafo efa hitanao mazatra le izy fa izao no mitondra azy ka dia tonga soa anatin'ny fandarina cuisine break raha misy chef te hanao sakafo hiaraka aminay dia raisina tanandroa raisina amin'ny tongotra roa raisina amin'ny tanana sy orakoraka be ka dia atsoy za efa afaka mikarakara sakafo toy izao mihitsy ianareo ny anaran'ity sakafo ty aloha dia tsotra ihany satria tokony efa hainareo ao an-trano fa mampiavaka azy dia mba asiana tsirotsirony kely eto isika dia karakara viande hachée au fromage. Retina akora ilayntsika mila isika viande hachée mazava loatra, mila fromage, mila zava-maitso, mila menaka ary tsy napetraka teo ambony latabatra teo dia mila isika atody mba asitsika kely sur plat eo ambony eo dia amin'izay mba hafa ny tsirony. Sa hoanao izy nareo? Ok, voaraiko izay fangatanareo izay ka dia eniko tsara mihitsy ka esolontsika aloha ny atody sao dia vaky eto ka dia anahirana eto aiza anao hita atody amin'ity andro vao maraina ity saiko tsy anahirana eto fa aloha asiana sira sy dipoavatra nanomboantsika ny fiarahana sira izay tianao na sira be na sira kely na sira atonotony izay tianao anao io dia izay tianao izany ny dipoavatra miaraka amin'ny curcuma kely dia fine zerbe ity izany hoe karazana zava-maitso efa maina manitra be io manitra be mihitsy fa raha ohatra ka tsy tia ianao dia tsy atao be loatra raha ohatra moa izany ka tsy manana azy ianao ohatrany dia tsy maninona mihitsy tsy mampiasa an'izay tsy mampiasa anazy ianao fa raha manana moa izany ianao dia tsy maninona afaka ampiasainao mandritra an'izay fotoana izay dia afanaitsika kely ny lapoalitsika. Ty ahatsiarovako ny chef iaina foana ty hoe rehefa manendy totokena ohatr'izao ianao dia ny ahafantaranao hoe tsara ilay izy dia tsy be dia be ny tahany rano ao anatiny ka hojerentsika eto izany hoe tsara ny kalitao an'ity totokena ity sa ratsy jere be fromage be sao dia verina rehefa raha mitsitsitsy fa indray tsy mitsitsy fa takona indray ary le viande hachée tao anatiny tao fa lasa tonga dia fromage be fotsiny fotsifotsy tsara mihitsy taoko mahazo tsirotsiro mihitsy nareo izany mijery an'ity fandaharana ity zao izany izao le mety foana izao na sakafo maraina fa na sakafo hariva tanako efa madio tsara efa madio tsara ny tanako fa somary bolabolaitsika izany izy amin'ny tanana amin'izay tsisy maninona izy ity tsisy latsaka amin'izay koa mifangaro tsara ny tsirony rehetra any anaty any tanana ho ahy efa madio fa tsy zao mipozinareo mijery eo amin'ny fahitalavitra hoe tin izany mipozinareo fa efa hitako na tsy te hiteny ary zao velarina tsara somary eo ihany nareo nasa tanana verina izay aloha fanakely ihany fa sao dia aveo indray dia ny olona angery se menina foana vao mba misy trasina maloto kely teo amin'ny zavatra io dia tena viretra be mihitsy le mpanao lakozia ny drumine isakisa ny mpanao lakozia ny drumine izany le raha matobota be iny isakisa tsy misy olona boty izany akeo amin'ny drumine tsisy le boty dia za zao ve ki dia lasainy fa boty raha mifahitandriana avy aki dia bota moa fa dia izany hoe ataoko akory fa izay izany fijerin'ny olona ivelany dia kenon fijerin'ny olona ivelany hikarakara an'ilay viande hachée au fromage isika ohatra izao dia mamay menaka mazava loatra tsy hoe mamay menaka dia hoe sorona ny lapoaly fa mamay menaka dia alefanao ny viande hachée anao alefanao izy tsy ampitsaliana ny hena ihany koa izany hoe tsy atao ela be izy potsipotserina mafy be fa avela kely 3 minitra dia avadika dia raha hitanao fa mbola tsy masaka dia avadika ankilany eo alefantsika ny atodintsika moa izany nampaninona mihitsy raha nataontsika saminy teo ny sur le plat dia teto ny viande hachée au fromage ny dressage dia tsotra satria dia ataontsika mifampitainginy manao kongofo izy reto tsy rehefa tsika avy trano hoe ohatrany ahoana izy rehefa voniny endrika ivelany izao hitanao izao raha tianao fantatra ny endrika anatiny dia manandrany ianao miraritsony araka tamin'ity viande hachée au fromage ity ato anatin'ny morning day parampampam